Loharano vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapony na fantarany zandary fa misy olona mioma na akankery ny zazavarira misy saroa mianada monina ao maro alim-potsy. Natao ny velam-pandrika ka olona 4 no sarony. Nanao ny velam-pandrika rehetrarehetra mba isamborana sy amatarana n'ilay olona izay mikasa hamarotra zazavarira ary eo koa noentina hitadiavana an'ilay zazavarira zay amidy. Rehefa natao moa ny velam-pandrika dia tratra tao Emanaka ao Amboasary Atsimo olona anankitelo izay vehivavy ny anankiray izay nikasa hamarotra zazavarira anankiroa. Rehefa nanontaniana moa izy ireo dia nilaza fa hany Amboasary commune rurale ny Maro Alimpoty district ny Ambovombe Androy no misy an'ilay rehefa natao ny famotorana tsotsotra dia ny haiko ireo olona reo fa tena mitady mpividy tokoa ary mikasa hamarotra an'ireo zazavarira anankiroa ireo. Nentina niakatra atao famotorana ao amin'ny sampana mpanao famotorana ny zandarimarim-pirenena na ao Anosy ireo olona 4 mianada voaroiroy hamarotra zazavarira 2 mianada tao amin'ny commune ambanivohitra Maro Alimpotsy ireo mialohany anaterana azy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tolagnaro. Nambaran'ny lehibe ny groupement ny faritra Anosy fa misy olona hafa mbola karohina manodidina izao alatra zazavarira izao akoatra ireo olona 4 mianada voasambotra ireo. Mitohy ny tagna maro ny fandripahalema nataon'ny zandary ka ny tanina ny mponina hanome loharano vaovao raha misy tranga mampiaya.